Manantena ny filoha hitondra zava-baovao eo amin'ny asa-panjakana eto Madagasikara ny F3M na ny fivondronan'ny mpiasa-panjakana azo heverina hoy ny filohan'ny fikambanana F3M fa hosantarin'ny filoham-pirenena amin'ny kabarany amin'ny zoma ho avy izao fotoana izay fampiarabana noho ny fantratrarana antaona vaovao izay fanatsarana ny sehatra ny asa-panjakana tanterahan'ny filoham-pirenena izany. Sorananao lehibe dia lehibe tamin'ny zavatra ny fanarahantsika dia ny fampidiranao mpiasa-panjakana ny FRAM izay zavatra nitakinay tamin'ny teo amin'ny tetezamita. Fahatelo dia ny fijerevana ihany koa an'ireo mpianatra mianatra tany amin'ny ekôlim-panjakana ao ampidirana fonctionnaire. Fahaefatra dia ny fitakinay an'ilay hoe tokony hisy poste budgétaire homena ny F3M azona mampiditra mpiasa-panjakana eo amin'ny plus de 10 000. Ny zavatra ny fanarahantsika Andriamatoa Filoha izay seorana ibetsakanao dia ny lazanao fa ho asontra ny karama mpiasa-panjakana. Ty kosa nefa ny zavatra tiana ampifantarina anao, ny premier ministre ny ministra rehetra dia tsy mahatapaka amin'ny zavatra ny eritrereto ny mpiasa-panjakana fa kosa ianao ny tokony andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena. Noho izany ifonanay raha ohatra ka mivantana aminao ny fangatahana dia izao zany miankina aminao amin'ny zoma ny fomba rehetra amahana ny olana mahazo ny mpiasa-panjakana, miankina aminao ny zavatra rehetra izay nangatahanay mpiasa-panjakana ny tolona rehetra hatramin'izay. Ary ity brochure ity dia efa any aminao tanteraka betsaka ny zavatra ny fanarahantsika tao anatin'ity brochure ity. Noho izany Andriamatoa Filoha dia betsaka ny zavatra ny fanarahantsika tamin'ny herintaona isaorana ibetsaka eto ny mpiasa-panjakana rehetra izay nanaiky tsy isiny ny fikorotanana. Lehilahy lehibe mifanaiky ny filoham-pirenena sy ny F3M, ny tanterahan'ny F3M Andriamatoa Filoham-pirenena ny zavatra nyteneninao hoe aoka tsy hisy ny grevy, aoka tsy hisy ny korotana. Nangina tao anatin'ny filaminana tanteraka ny F3M sy ny mpiasa-panjakana isaky ny ministera. Tonga kosa nefa tia ny fotoanan'ny anonanao an'izany fampiakaran'izany ka dia apetrakay tanteraka aminao ny zavatra rehetra amin'ny zoma. Eritsereto tsara Andriamatoa Filoham-pirenena ny zavatra tokony ho jerena sy atao ho an'ny mpiasa-panjakana. Engany izay tsy milaza fa ho afa-po tanteraka izay fa misy kosa ny zavatra tsy mamparary sy tsy mampitomany sy tsy mampikomy an'ny mpiasa-panjakana fa ianao no amaha zany. Soratomboka.